ary ny zava-mananaina rehetra sesehena na aiza le anio mitondraka dia ho velona ka isy azan-drano sesehena fa no tonga ao idirany ity dia ho sitrana izy ary ho velona izay rehetra idirany ranony ony. Afaka ianao. Ity zao dia fikoriana ny fanasitranana tamin'ny 2021 niaraka tamin'ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris. Tena hoe zavatra mihoatra ny niara-boajanahary iainana maneran-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy sitrana. Tonga velona ny tenin'Andriamanitra, misy fikoriana ny fanasitranana eo amin'izany tenimpolo izany, mitondra fanantenana sy fanasitranana ho an'ny olona maneran-tany. Raha izy mitsangana ary mandehana, raha izy kafy masinao dia mahiratra, raha izy. Ho an'ireo izay narary tao amin'ny vatany, tsy niraraha intsony izany, na lehibe na kely. Nisy fanasitranana ho an'ny rehetra, malemy nandeha, nijamba mahiratra, ny maty nitsangana. Manaraka izany, maro ireo Fijoroam-bavolombelona izay tsy mitsahatra ny tombo hatrany hatrany, maneho fankalazana sy fankasitranan'Andriamanitra. Ao anatin'ny fandaharana tahaka ny fikorianan'ny fanasitranana ahitanao an'izany. Sy amin'ity application manaraka ity, na jereo ny gazety fanasitranana ireo firenena, eo hitanao ireo fitsibadiam-piainana maro be sy fanasitranana maro samihafa. Za zao nisy vatany ny voako ary tsy nahomby ny fandidiana nataony zareo dia voatery naverina indray ary satria natao indroa dia namela anahy tao anaty fanaitainana hafahafa tao an-damosina izay tsy haindry zareo hoe inona. Matetika dia lazaindry zareo hoe voatery iaina hiaraka an'izany aho. Azonao an-tsaina ve hoe tsy afaka mandry izany sady tsy afaka hisotro rano, ary matetika dia tena hoe marary be ilay fanaitainana, dia ny zavatra rehetra ataoko izany dia voatery ataoko miaraka amin'izay fanaitainana izay. Fa nandray anjara tamin'ny fikorianan'ny fanasitranana dia tsy afaka fa fotoana vitsy tao aorianana eo dia tsy nahare fanaitainana intsony aho. Fantatro fa azoko ny fanasitranana ary niala daholo ireo ratsy rehetra izao afaly tsara. Andriamanitra dia nitondra anahy voninahitra amin'ny voninahitra. Amin'izay 12 tapaka ny tongotra dia avy ny lalao volleyball dia tsy afaka nandeha, tsy mahare ninina intsony avy eo amin'ny lohalika ka hatrany amin'ny faladia. Dia noho izay dia voaroaka tany am-piasana rehefa 20 taona dia tratra ohatr'izay koa ny lohalika ilany dia voatery natao opération izy roa. Ozy ireo hoe misy aretina ny taolana dia voatery esorina ary soloina. Inona nanjoanao nanindrika ny fikoriana ny fanasitranana? Nanomboka tsapako fotsiny fikoriana ny ositr'Andriamanitra tao anatin'ny vatako dia reko ilay feo hoe raiso fito. Niraisiko ilay izy dia ozy indray hoe nitsangana dia nanomboka niazakazaka aho. Tsangana ianao. Alleluia! Iraina ny tompo. Rehefa nakany amin'ny hôpitaly zareo dia nanao scanner ho anazy dia ny valiny dia hoe misy fivitosana ao anatin'ny voany. Ny fiantsoany azy moa dia tumeur ny Wilms. Tonga moa ny dokotera dia ozy hoe fotoana fandidiana azy izao. Dia niraisin'ireo moa izy nodidiana. Rehefa vita izay dia natao sous oxygène izy satria tsy afaka niaina tsara. Dia niverina indray ilay vavonina, nihitatra indray ilay izy dia voatery naverina indray ny fitarafana. Dia ozy ireo hoe verina indray ilay aretina ka ozy ireo hoe mila fandidiana hafa indray. Niverina ilay aretina dia mifindra ny amin'ny fo indray ilay fivitosana. Teo amin'ny tebiko io dia tsy nanaiky intsony aho, niteneniko tamin'ny rahavaviko hoe tsy ataoko io traitement io, tsy ataoko intsony. Dia ozy izy hoe ok, ni-inviteny tany am-piangonany aho moa, Christ tombe assis izay ilay izy. Tao amin'ilay fotoana moa nisy nahita an'ilay hoe fikoriana ny fanasitranana izay miaraka an'ilay lahin'Andriamanitra Pastora Chris.
nanoratra anarana niaraka tamin'ny zanako aho moa efa tena vonona hoe andray fanasitranana zany satria fantatro hoe hiala amin'ny fijaliana io amin'izay zany dia nanomboka nametra tanana moa ny lehilahin'Andriamanitra ny olona dia faly satria nandray ny fanasitranany dia tonga teo amiko moa ny lehilahin'Andriamanitra dia nametra tanana ny zanako dia nitsambikina avy hatrany aho nanomboka amin'ny faly satria fantatro fa sitrana ny zanako dia nitiako moa ilay mivonto satria mbola mafy ilay izy tamin'izay dia tsapaka hoe ny nalefaka dia ny andro manaraka hitako hoe teo amin'ilay tebika iny nanomboka ny lalao tsy otrany hatramin'izay ilay zanako ilay mivonto moa dia efa manome manjavana ny nazava masiny satria tena hoe tsy ohatr'izay teo aloha ny nazava daholo nanomboka teo ny fotsy tsy mangamangana tsony ny hoditra nisy fivoarana zany tena nafinaritra eo am-panarahana ny vokatra tsara ny fikorinan'ny fanasitranana nandritran'ny oktobra 2024 iny dia hita fa misy fitomboana be teo amin'ny fanasitranana ny fiangonan'i Jesosy Kristy sy ny fandraisana ny famonjena ny finoana tato am-piangonanay izao tena hoe nenahery vaika avy amin'ny fikorinan'ny fanasitranana hita mihitsy hoe ambony noho ny teo aloha ny fitrangan'ny zavatra rehetra dia tany amin'ireny toerana nanaovana programan'ireny dia tena hoe nitsangana ireo selula maro dia mihitatra be ny fanjakan'Andriamanitra ny fotoana fikorinan'ny fanasitranana dia tena hoe fitahiana ho amin'ny fiangonanay zao izay dia miara-miasa betsaka mihitsy ary miasa androman'alina anitatra ny fanjakan'Andriamanitra sy mitory ny teniny zao efa mahatratra 50 eo ny mpitory filazantsara aty Pakistan ary mino aho fa mbola goavana ny ho avy afaka ianao fotoana indray izao amin'ity martsa ity hanomanana ny olona ho amin'ny fikorinan'ny fanasitranana miaraka amin'ny Pastora Chris 27 ka hatramin'ny 20 martsa izao lehilahy vehivavy ny ankizy dia handray ny famonjeny amin'io fotoana io satria efa feno ny rahony ka hirotsaka amin'ny fitahiana io devoly io dia efa miala amin'ny tenanao amin'ny anaran'i Jesosy teneno atsoina anaran'i Jesosy tena manantena be aho amin'ny fikorinan'ny fanasitranana io zavatra ray ny tena tsy andiko hita mihitsy tamin'ny farany moa Pastora ny teny hoe enina lavitrisa sy tapany ny tanjona arak'izany dia hita tamin'iny fa mbola misy 8 lavitrisa olona eto an-tany ary tena hoe dia ho an'izy ireo tsika ny zavatra efa napetraka ho an'ny fikorinan'ny fanasitranana manaraka eo aty Muganda manokana sy ny faritra rehetra ao anatin'izany efa eo amin'ny iray alina eo no tratra fa ny amin'ity manaraka ity dia ny firenena manontolo ny tanjona i Afrika iray manontolo any Abigoe amin'ity fikorinan'ny fanasitranana manaraka ity ianao mandray an'izany amin'izany fotoam-panasitranana zany amin'ny alalan'ny ireto zavatra manaraka voalohany mivavaka ho an'io fotoana io faharoa mizara amin'ny hafa ny fisiana io fotoana io fahatelo mampitrany sy mamorona toerana ianonan'ny fotoana ary fahaefatra miara-miombonafika amin'izany raha mila fanazavana fanampiny alefasiny mailaka amin'ny info@linstreams.tv na antsoy ireto lahara taroby ireto 176-9724 plus 1-832-724-9390 plus 27-799-675-852 plus 234-808-678-3344 Tahian'Andriamanitra ianao